Iverenety Madagasikara kosa isika dia mahakasika indrindra ny sosialim-bahoaka trano vitsivitsy etsy ampatakana indray no tongavany mpitandro filaminana sy ny vahatany maraina io izay nokasaina indrindra arodana olona trano amin'ny telopolo no mety ho very asa ary trano telo kosa no voakasika ny fandrodanana Jeny Maradanielina sy Mamirasoana indrindra ary no mitatitra izay vaovao izay. Olona hatramin'ny telopolo no very asa ary trano misy telo mirava no vokatry ny fandrodanana trano misy eo tetsy amin'ny fokontany Ampatsakany maraina io. Ny vaditany niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana no tonga vao maraina tokony ho tamin'ny 5 ora teny an-toerana nandrodana ny trano sy namefy ny tanàna. Fampiarana ny didim-pitsarana nivoaka tamin'ny volana Novambra 20 sy 20 no nitanterahan'ireo vaditany sy ny mpitandro ny filaminana. Manazava ny zava-nisy ny sefy fokontany. Zany le olona anankiray laza ny tany io tonga huissier izy anatanteraka an'izay didim-pitsarana zay dia huissier zany manatanteraka ny fandravana. Raha araka ity taratasy ity zany rehefa nijerena dia le olona tonga huissier zao ihany nanana certificat de situation juridique. Fa ireo olona le mipetraka teo raha ny filazan'ny huissier zay efa mifampiresaka tamin'ny zareo dia efa nanaiky ireo olona ireo fa tsy manana taratasy. Fa tanim-panjakana nieritreretany azy tany io. Etsy ankilany ny sasany tamin'ireo olona manana trano sy mipetraka eo amin'ilay tany dia nilaza fa manana taratasy ara-dalàna amin'ny mahatompo ny tany azy. Tsy misy ihany koa ny fampahafantarana sy fampandrenesana mialoha ny fandrodanana. Tsy anaiky ny andravana ny trano ny ireto olona ireto raha ny fanambarany. Tena maro zany zao tsy nahafantatra zany zay fa raha ohatra ka andravan'ilay trano zany tokony mba nisy fampilazana mialoha fa tsy nisy fa hoe tamin'ny zoma izy ny tonga teto vo tamin'ny zoma hoe andravan'ny trano izy dia niteny zay hoe alao fa ho avy any amin'ny latesy zay tsy teo asa tany tambo mbola lavitra anambo miadany io tambo analehana io dia aliny zay vao tonga teto Antananarivo dia nkeo marainy zay tonga teo tany nazo telefônina avy aty hoe fa tonga ao le gira miaraka amin'ny huissier miaraka amin'ny bulldozer emoreka andrava an'ilay trano zay zay vao nandeha azakazaka anakaty. Tsy nisy fampiatsona mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao tsy manaiky zay zao fa zay sasa vao avy any amin'ny tribunaly zao. Manjavozavo araka izany ity raharaha-tany etsy Ampatsakana ity marina fa akoatra ny tranon'olona dia garazy iray fanamboarana fiara ity toerana nofefena sy azon'olona ity.